ora katrika izao tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana ny fampahalalam-baovao araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy sy tena mpanazana indrainao anaraka ny vaovao an-tsary hatramin'ny farany ireo lohatem-baovao aloha no hitantarantsika ny fotoana. Voalaza tapitrisa ariary no natolotry ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika hanampiana amin'ny fanamboarana ny lalana fandriana miarina varatra. Anomboka tsy ho ela ny ODOC na ny opération domaniale concertée anoratana ny tany amin'ireo nanajary efa ela. Mahajanga no ivon'ny fankalazana ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire national hoskafana amin'ny fomba ofisialy androany any an-toerana izany. Nanainga io maraina io ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Randrinirina Mikael namaly ny fanasan'ny filohan'ny Republikan'ny Tchad hanatanteraka fitsidiana ofisialy sy anotrona fetim-pirenena izay fanamariana ny tsingerin-taona niverena amin'ny fahaleovantenan'ity firenena ao Afrika afovoany ity. Babi Stéphane sy Mami Ravoavison no mampita an'izay. Filohampanjakana roa no nahazo fanasana manokana avy amin'ny filoha Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno hanotrona ny fetim-pirenen'i Tchad izay hanamariana ny faha-12 taona niverena ny fahaleovantena n'ity firenena ao Afrika afovoany ity. Maneho ny firalahiana sy ny fitovim-pijery ary ireo viana iarahana hampandrosoana miaraka ny Madagasikara sy Tchad izao fanasana ny filohan'ny fanavaozana colonel Randrinirina Mikael izao. Ny firorotota ihany koa dia mitovy fomba fijery amin'ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny samy firenena afrikanina. Ny antony voalohany moa zany dia mamaly ny fanasana nataony Maréchal Idriss Déby présidentin'i Tchad anatrika ny fankalazana ny faha-12 taona ny fahaleovantenan'i Tchad. Izay rapitso no anatrehana an'izany fa ny fotoana totoana moa zany dia fanararaotana ifampiresahana amin'ny filoham-pirenena izay vangina mba ifampiresahana amin'ny mety ho fiarah-miasa. Teo am-piangana dia nametraka ireo toromarika ho an'ny governemanta amin'ny fanohizana ireo ezaka hamahana ireo olana andavanandro ny malagasy ny filohan'ny fanavaozana, anisan'izany ny momba ny famatsiana rano sy herinaratra any amin'ny faritra samihafa. Felombolo tanteraka ny vahoaka ny fandriana fa tanteraka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritry ny fitsidian'ny distrikan'ny fandriana ny volana May lasa teo ny hanomezan'ny lelavola zato tapitrisa ariary hanamboarana ny lalana mampitohy ny fandriana miarina varatra. Vola izay hividianana solika mpandehanana ireo fiara mpanamboatra lalana moa izy ity nanolotra izany lelavola izany tany an-toerana tamin'ny lehiben'ny faritra Moromaniny minisitra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izay solitena ny fitondram-panjakana. Mampita vaovao Alain Rodlish rakotoary malala. Ho toy ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrinirina Mikael tamin'ny fanombohana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha 270 izay nitarehany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vavita tamin'ny distrikan'ny fandriana zava-manitra Andriamiary Volamena ka nanambarany ny filohan'ny fanavaozana tetỳ amin'ny commune ny Samadivisakana ny hanolora ny lelavola zato tapitrisa ariary hanapiny ireo ben'ny tanàna efa manao ny asa fanatanterana izany izay efa nahangona lelavola 70 tapitrisa ariary dia nirahan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara hanatitra ilay tolo-tanana avy any aminy hanampiana ireo ben'ny tanàna manamboatra ny lalana fandriana miarina varatra ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ka natolotra ny lehiben'ny faritra Moromaniny izany lelavola izany ahafahana mamita tanteraka ny lalana fandriana miarina varatra. Satria rehefa nandalo taty izy dia nitaraina ny maire hoe mba hampio amin'ny fanamboarana ny lalana fandriana miarina varatra. Dia nanao devis ny maire dia hoe reto ny vola am-pelantanana dia tia no tsy ampy dia atomboy aro izy ny asa. Dia rehefa natomboka ny asa dia niteny chef de région efa manomboka ny asa ao fa mba teneny président dia niteny amo zany dia tonga anatitra nyty fa tia ny symbolika zany fanampiana amin'ny fanamboarana am-pelana ty ary manantena fa ho vita soamatsara io lalana. Efa voarany ny lehiben'ny faritra Moromaniny ity lelavola zato tapitrisa ariary ity ka hividianana solika hampiasainy ireto fitaovana lehibe na ny engin fanamboaran-dalana ireto izany lelavola izany. Manampy atsika ary tena mitondra anjara biriky lehibe ho atsika ny fanjakana fohibe izay tarihin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ka manampy atsika amin'ny famboarana ny lalana avy eto fandriana makany miarana varatra izay mahakasika commune 5 ka dia hitondrana fisaorana sy fankatelemana mialoha monsieur le ministre izay agnao no solitenan'ny filohan'ny Repoblika tonga dia toerana amin'izao.
Nankasitraka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izao fanomezana izao ny solotenan'ny vahoaka teto Fandrina. Manolotra ny fisaorana bevata anao andrimatoa kolonela filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny fanantaterahanao ny teny izay nomenao tamin'ny fisidihany voalohany teto Fandriana. Tsy miandry ela fa anomboka amin'ny 10 volana Aogositra ho avy izao ny fanamboarana tanteraka ity lalana Fandrina miarina Avaratra ity ka manantena ny fahavitany tanteraka ny mponina aty an-toerana. Izany hoe anomboka androany zany ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Fandrina miarina Avaratra iny fa iara-iasa akaiky amin'ny vahoaka ny fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana sy fandaminana ny raharaha momba ny tany anomboka tsy ho ela ny fanaovana ny ODOC izany hoe ny opération domaniale concertée ao Nosbe mba handratana tany amin'ireo vahoaka efa nanajary an'izay tany izay hatr'izay fanapahan-kevitra tapaka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra izy io tany an-toerana ny minisitra tompon'andraikitra raha ny vaovao tanteriny Bibel Betombo TVM ao Nosbe. Voavany olana sedreny vahoaka momba ny tany hanomboka tsy ho ela ny fanaovana titra vaobe mba hisitrany vahoaka ny porofo fananantany hiadanany sy hienany lavitry ny tebiteby amin'ny halitra tany. Tafidriky amin'io didi-panjakana io ny tanin'ny Sirama izay efa nampitaregny vahoaka antonony maro. Filoham-pirenena mbola handalo eto dia ezahana zany ny hanaovana opération ODOC mba hisitrahan'ireo olo satria mbola misoratra amin'ny Sirama izao fa taoriana ny fanapahan-kevitry ny fitonam-panjakana igny dia ny président de république fanavaozana izay handalo eto no hilaza ny-parlementationtsika aoka aloha tsy hisy anitatra ary tsy hisy anorina vaovao fa ifampiresaka amin'ny conseil d'administration ny Sirama, ifampiresaka amin'ny direction générale ny Sirama fa ny tokomena tsy maintsy iompana amin'ny tombotsombo vahoaka. Fa ny fanorenana zay miendrika fanararaotana zay akosa tsy hoekena zay. Tamin'ny Bodony Colon miandro koa tsika ampitoniana zay famoahana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny filohan'ny fanavaozana. Ny fitondrana fanavaozana izao izay tary ny filoha Randrenirina Mikaely amin'ny alalan'ny ministry ny fanajarenany tany sy ny raharany tany no nahatanteraka izany ho tombontsoam-bahoaka malagasy no vendohan'ny raharaha sy ambony indrindra ka hanomboko tsy ho ela ny fanaovana ODOC na hoe opération domaniale concertée eto Nosbe. Samy nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana avokoa ireo trabona vokatry ny Aitrano ny seho tany Ambohimanana distrikan'ny Brickaville tonga tany an-toerana ny BNGRC nanolotra izany ankoatr'izay ny sy fitaovana avy amin'ny Siady ihany koa ary vola roa hetsy avy amin'ny filohan'ny fikambanan'ny bentanana amin'ny Brickaville ary fanampiana avy amin'ny ministera mponina ny fanindran-dalana tamin'izany fizarana rehetra izany. Emile Jocelyn. Tonga eto amin'ny renivohitr'ny commune Ambohimanana Brickaville ny anjara fanampiana avy amin'ny BNGRC ho fanampiana ireto olatra-boina vokatry ny fahamaizana tanàna. Ratsaivina 200 ny tranomay, 230 kosa ireo olatra-boina. Tsy tonga ny fiarakodia aty Ambohimanana fa dia tongotra amin'ny lalana 70 km no nilanjana ireto anjara fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ka natao mangarahara ny fitsinjarana ireto fanampiana toy ny vary 120 kitapo, body fotsy 420 kojakoja an-dakozia 520 baoritra, voamaina 7 kitapo, menaka sakafo, sira ary tranolay misa 4. Natolotra teto ihany koa ny anjara fanampiana avy amin'ny ministera mponina sy ny BNGRC toana tamin'ny alalan'ny fandalovany rivodozaka izany toy ny couteau réponse sy body fotsy 720 vilany, vili, sotro, sio 720 miampy fitaovam-pidiovana sy kilalao anjaza. Fanandritra ny fandalovany sombavam-bahoaka ny Brickaville Ravelonasy Barthélemy Samuel taty Ambohimanana no nanolorana ireo fitaovana avy amin'ny Siady toy ny fanitso enipolo, jiro mandeha mero masoandro 10 ary vilany Peroa. Andro vitsivitsy taorinan'ny loza dia efa namaly ny antso ny fitondram-panjakana zay amin'ny alalan'ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina. Nagnano ezaka ny fitondram-panjakana ary io voatsirambin'ny tagnana io tsy ahonitra ny zavatra potika. Toerana lavitra raha miala amin'ny renivohitra sy ny RN2
fa tegna tsy nadigno ny fitondram-panjakana zany. Nararotiny ihany koa satria nahazo ny fagnampiana avy tamin'ny ministry ny mponina zay nizaraina tagnatin'ny commune 20. Soa ihany ny nambomanana fa mbola tsy tonga tatampo tanàna fa mbola tavela tagnatin'ny tanàna any ambadimbadika agny satria mandeha 3 alina-dalana vao tonga aketo ny pilanja entana. Dia nararaotiny ihany koa ny fizarana nireo entana reo satria ahitana kodoro, vilagny, bodifotsy, kilalao-ankizy, siao, lasety ary ny fitaovana maro isan-karazany. Mbola nanamafy ny fangatahana amin'ny fanomezana fanampiana toy ny fanitso, hanarenana ny fiainan'ny mponina, indrindra fanatsarana ny tranom-panjakana izay mahay teto Ambohimanana ireto mponina aty an-toerana. Zay koa zany tsisy zavatra azo ninina si dia mbola mangataka ny fitondram-panjakana mbe fanomezana taolina mba ho hagnampiananay amin'ny fagnorenana trano vaovao ndraiky. Tegna namena azy dia nagnano garde alefanagna le vola dia zay zany namena azy. Igny zany mba mitaky zany fisaboana zany vatagnanay fanampiana zany. Ny mpianatra nefa zany manao ekonomia. Raha karan'izao zany izy tsy adiaragnina hanina hohanina mpianatra za madinika mety ho sahirana. Matahotra dia matahotra zay sody hoe année blanche ny Ambohimanana amin'ny taona ity. Namafisy ny solitena ny BNGRC tonga taty Ambohimanana ny tokony hitandremana amin'ny afo satria maro ireo voka-dratsy ateraka izany. Raha izay ny tany Ambohimanana distrikany Brickaville, tany Moramanga kosa indray nitrangana hain-trano naravana trano maro tao amin'ny commune Beforona, distrikany Moramanga ny faraparan'ny volana Jolay lasa teo. Manoloza indrindra dia tonga tany an-toerana ny solitena ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina nitondra an'izay voatsirambin'ny tanana niaraka tamin'ny FFM distrikany Moramanga. Yantsa Barbarasy nizaka sofetrary lalana no mampita vaovao. Vokatry ny fitarany afo ny ainga tao tokantrano iray tao amin'ny commune Beforona tapitanana anatin'ny distrika Moramanga ny 3 Jolay lasa teo tokony tamin'ny 2 tolakandro dia trano 5 tafo no mahay kila firehitra tsy misy azo niraisana ireo entana tao anatiny izay ahitana sabona manodidina ny 3.50. Tamin'ilay trano tato zany naben'ny afo nanoko zareo dia tsy nitandremana zareo ny afo dia lasa nainga amin'ny tranonay tamin'ny tranonay izy voalohany. Dia igny tonga dia niritaka manontolo tamin'ity trano la fanay zany ny entana tegna tsisy silonay ny entana la se salon lany vary rokolo vata lany lamban-dramadiny lany bolany lany ratandrano tsisy fagnaina kosaigna enina zegny nay ny ratan'izao tsisy la dia vary hoanina vary tsisy. Manoloana ny vona mahazo ireto fokon'olona ireto dia nandefa iraka ny fitondram-panjakana nijery ny zava-misy sy nitondra fanampiana toy ny kidoro, vary, kojakojan-dakozia, lamba firakotra ary savony izay notariany ny sekretera jeneraly ny fiadiadiany ny fanavaozana sady filombo ny natry ny fikambana ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara Andriamatoa Yvonne Andriamialson izay niara-niasa akaiky tamin'ny ministera mponina sy ny firaisan-kina. Araka ny dodododina akatia nijery akaiky inona ny tokony fanampiana zany vahoaka ny Beforona zany ka androamo nanatanterahana zay fanomezana ny fanampiana zay maro ny fanampiana zay noentina tao aniko eto moa zany isorana letrany ny mpona mpanjakana zay taren'ny filoha colonel Mikael fa ihany koa isorana ihany koa ny filoha-boninahitra ny FFM zay mitondra zay anjara boriky zay indrindra niaraka tamin'ny ministera mipona sy ny firaisan-kina. Eto zany dia mametraka ny antso ho an'ny tompona raiky mpanjakana rehetrarehetra ho an'ny mpandraraha mba anampy ny vahoaka ny aty Beforona zany fa hita dia hita tokoa moa dia potika tanteraka ny entana mahay daholo ny trano tsisy raisina dia manentana raha ohatra ka misy azo anampiana dia tongava manampy ilay vahoaka fa tena mampalahelo vahoaka ty. Velom-pisaorana amin'izao fanampiana ny vahoaka ao amin'izao ny mpitantana ny commune ambanivohitra Beforona. Saotra ny fitondram-panjakana maefa amin'izao fotoana izao izay tarian'ny président fanavaozana satria raha vao misy tranga ahitrano teto aminay vao manao antso zahay dia tsy niandry ela izy ireo fa tonga dia midododo nitondra izao fanampiana izao. Nanao route be nanatanteraka vonikava mahatratra ho fanampiana ireto trabona eto Beforona ireto ny mpikambana mandrafitra ny FFM distrika Moramanga ny sekoly ambony Fiza izay samy nanolotra fanampiana. Vaovao ara-toekarena kosa indray namafy ny fifandraisana ara-toekarena efa misy eo amin'ny Madagasikara sy Maurice ilay hetsika goavana antsoina hoe Maurice Mata Business Connect. Ity hetsika ity izay ho tanterahana ny 13 sy 14 aogositra ho avy izao eny amin'ny CCI Vato tanjona dia ny ahafahana mampiroborobo ny sehatra ara-barotra sy anosihana ihany koa ny tontolon'ny fandrarahana eo amin'ny firenena rotota. Mpanona ofisialy ny hetsika moa ny Yas Business. Fanampana zavana.
Ny antony événement dia ny ampisionana ahafahana mampiroborobo ny famandraisana ara ekonomika eo amin'ny Maurice sy Madagasikara. Fantatritsika fa Maurice tany kely dia kely fa manana fahaizana ary manana ny capacité ana investissement ambony be ry zareo, ary tsika malagasy dia manana ny tany, manana ny ressources rehetrarehetra izay afaka iarahana miasa amin'ny Mauricianina. Ohatra tsotra be fotsiny ny Mauricianina rehefa manafatra agroalimentaire dia avy any Inde, avy any Europe, avy any Egypte no manafatra an'izany, nefa ny Madagasikara akaiky eto dia ahafahana mampiroborobo an'izay fifandraisana entre ny Madagasikara sy Maurice zay ny antony anaovana an'izy mba avy eto Madagasikara indray no anafatra ireo karazana ressources isasokajin'ireo ry zareo Mauricianina makany Maurice, fa ao anatin'izay koa dia hitondra ny fahaizany, ny fahalalana ry zareo Mauricianina eto Madagasikara mba ahafahany orinasa salatsalany malagasy mivoatra mandroso kokoa, satria matetika ny orinasa malagasy dia mijanona eo amin'ny stade na PME fa tsy mengeza, dia nefany izay fahaizan'ny Mauricianina zay no entina ahafahana mampitombo sy mampiroborobo ny orinasa malagasy. Afaka amboliny 3 isan-taona ny tatsahany amin'ny delta aorian'ny fanatsarana ny tohadranon'ny Bedimaky satria ampiny ny rano avy amin'ny tohadranon'ny Tabarara itombo ihany koa ny tany ovolena. Fampitam-baovao Isabelle Zoda Celestine, Andrew Marson sy Ivan Maria. Santarina tamin'ny fidinana ifotony teto amin'ny tohadranon'ny Bedimaky ny asa fanatsarana ny fitarihan-drano ao amin'ity toerana ity izay hampitomboana 10 hektara ny tany ho voatondraka satria hisy ny fanalebiazana ny tohadrano. Nanamarika ny andro faharoa ny ministry ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo izany teto Marovoay, commune ny Bemanonga, district ny Morondava, ny fahavalon'ny volana Agosto taona 2024 niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy ireo solo tena mpanjakana tato Menabe. Famokarana fanitelo zany hoe 3e campagne zany 3e récolte ao anatin'ny taona. Zany hoe rehefa tsy manao an'ity zany tsika dia lasa indroma ambony fotsiny le olona. Dia avy eo varbe zany ty atao varbe. Io varbe io zany karazany tena hoe bonus ho an'le mpasa mba ahafahana mba miratrape an'le fidinany vary fidim-bary teo iny zany dia rehefa manao an'ity zany tsika dia lasa tsy matiantoka tsony le tantsaha satria navita namokatra fanitelina. Zany hoe tena tanjona anaovantsika an'ity zany dia mba ahafahan'le tantsaha ty Menabe mamokatra intelo anatin'ny taona. 200 zany izy taloha dia lasa 1000 izy rehefa vita ty asa 1000 hektara. Dia hitanareo amin'izay fa 400 hektara fanampiny zany no lasa afaka mamboly intelo zay. Taloha zany 200 ihany ny afaka mamboly intelo zay. Dia zao izy miampy 400 dia lasa arivo. Naraina fisaorana ny afatra avy amin'ireo tompon'andraikitra ato Menabe ho fanamafisana ny fiarovana ny fananana iombonana. Ka avy ny fitondram-panjakana zao izaka anome tanana anampy atsika. Efa nataony kajy misy tombony lehibe ny fanampiana atsika anatin'izay famelomana indray ny tanimbary amina hektara maromaro zay. Ka dia mino fa isika dia iao an'izany foto-drafitrasa zany voalohany indrindrany. Isika dia anomboka iao ihany koa ny tontolo iainana sy amerina indray ny tontolo iainana ho maitso mavana mba tsy isiny fasika maro be tsony androdana indray ireo foto-drafitrasa efa napetraka reo. Isaora manoka Andriamatoa kolonely Foloany Fanavoza iny Bedimaky mahamaitso ny tapany andrefan'ity distrikany Morondava ty. Ho afaky marary antsika zay androany ho maitso tapany andrefaty tsy hitaray koa nareo amin'ny tapany zone delta ty hoe zahay ty koa tsy mihinam-bary hihinam-bary intelo amboly intelo nareo aty isan-tao nefa zay tsy romboy am'izao avao fagnanakytsika Marovoay eto malaza mahery loha zao eo rangahareo eo njarareo hanary magnanaky amboatsy lianay eto mba jereo zay manimba tsy fagnomeatsinitsika fa ho voasa zay manimba. Barrage en épi de sable na tohadrano vita amin'ny fasika
ao anaty gony raha io no hitondra ny rano ao anatiny lakan-drano izay mirefy 300 metatra ary 4 metatra ny ahaviny ary 40 metatra kosa ny ambany. Natomboka avy hatrany ny asa ary nisaotra ireo vahoaka. Vavao trangam-piarahamonina kosa indray no anoizantsika ny vaovao olona nanivana volamena no nahita zazavavy kely vao teraka milanja eo amin'ny 2 kilao eo izay narina teny ambony vato manamorona ny rendrano ny Manampotsy. Avitra somatsara moa ilay zazakely rehefa nahazo fitsaboana tao amin'ny maternité CHRD 1 Antanambao Manampotsy. Mampafantatra momba an'izay Florian. Zazavavy kely vao teraka nisy nanary ka hitan'ireo mpanivana volamena manamorona ny rendrano no Manampotsy amin'ny faritra Ambodiazomamy ka no ezahana izy ireo navoaka ny rano izay efa nisy tafiditra taminy ary dia nitomany ka avy hatrany dia nentin'izy ireo teny amin'ny hôpitaly ary niraisina tao amin'ny maternité ny CHRD na Antanambao Manampotsy. Itanini niampe nyakambo vatani loan efa seky ndon rano de sukara dadiri de bana kwarani maro jeki ade na karku izi na karku loani tano ko tembola tumangi de izi mendoni ti mriana babariana kiuchi de teka vat kwarani ngala konanji nahazo fitsabona manontolo amin'izao afahany mihaina sy mivelona tety amin'ny mpiasan'ny fahasalamana tsy ny fanafody ihany fa isan'ny nisitraka ireo akanjo kely misy teto amin'ny maternité ihany koa ilay zaza. Rehefa tonga ilay zaza dia jerena hoe zaza mbola velona dia nanao ny premier soin lanja 2 kilao eo izany hoe tsy ampy lanja eo paterna. Misy fitaovana nomeny fanjakana mahefa kit d'accouchement izany natao aminazy eo zao aloha. Misy ihany koa moa ny reny tsara sitrapo afaka nampinono ilay zaza sady izy ihany koa anisan'ny mpanivana niarana hita izay zaza izay manoloana an'ireo rehetra ireo dia avy hatrany samy nanao ny asan'ny tompon'andraikitra amin'ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy ahitana ny délégué ny population ny avy amin'ny gendarmerie pirenena ny avy eto amin'ny fahasalamana ary ny avy ao anivon'ny serasera sy ny kolontsaina. Misy ihany koa ireo tsara sitrapo nanolotra ronono amin'ny boaty, lamba fitafy sy lamba firakotra. Reny mpianakaviana roa moa no samy manana fikasana handray sy hitaiza ity zaza ity ka dia nalefa ny délégué ny population any amin'ny juge de l'enfant miandraikitra n'izay. Vao fampandrosoana kosa indray notikana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady ny trano Brony commune rurale Fotaka sy ny efitrano-tsekoly lycée fotodrafitra sanaoriny fitondram-panjakana izy ity entina mahana ny olandroam-ponina ny fotony ka tonga nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana ny lehibe ny faritra Anosy notrony lefitry ny district Amboasary Atsimo. Jean Baptiste TVM Amboasary Atsimo. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady fa 7 volana Aogositra teto amin'ny commune rurale ny Ifotaka distrikany Amboasary Atsimo ny trano vaovaon'ny commune sy ny efitrano sekoly lycée fotodrafitrasa naoriny fitondram-panjakana mba hoentina hamahana ny olandroam-ponina aty fotony ka tonga nanatanteraka ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy taty an-toerana lehibe ny faritra Anosy notsony lefitry ny distrikany Amboasary Atsimo sy ireo solotenany lehibe ny sampanjara-panjakana isan-tsokajiny ny be ny tanàna voafidy aty an-toerana sy ireo chef fokontany. Caçamento, ela me dele, tá, sentado ali, igual o caminho, que fica com ele, e tá na de via, a de rua, sabe? Então, por de ser, saya mana ini campeonato e fica, e cara todo e cara ligado, então usar de exatamente na contratana. E pela nossa notificação de minha culpa, mesa que me veio todo comigo, vai tudo já vai passar no inicial. Temos uma
Kasaniondo zay menan'olona katrezo anaovana zavatra zay sy mifanaraka ny filana voalohany aloha dia mamaly ny filana rehetra zay amin'ny commune. Teny commune dia manana ny PDLI, ary manana ny priorité zay tokony valiana. Ireo no zana valiana aloha dia misy koa manentana an'ireo mpiara-miasa rehetra na mpamatsivola zay na mpisehatra hafa mba hijery ny PDLI ny commune aloha vao manao ny tetikasa rehetra ary ny commune zay koa no manentana ny faritra Anosy dia ny mpisehatra rehetra ny faritra dia manao ny asa rehetra mba hisia ny fifamenoana any ahitana zavatra zay maharitra na olovain-jafy fa tsy zavatra zay misehatra. Fa laizana tsy zany entanana ireo mpisehatra rehetra amin'ny urgence satria amin'izao fotoana izao dia hita tokoa fa misy ny haintana satria mpisehatra araka izay azo atao ahafahana mamonjy vahoaka. Tsy misy ny fampandrosoana raha tsy mandry fahalemana ny tanàna ho iatrany lehibe ny faritra Anosy teto ka nanentana ny fanamafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany ny tenany ary no hamafisiny nandritra izany mba efa azo ampiharina sady manan-kera amin'izao fotoana izao ny dinan'ny faritra Anosy. Manodidina ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ame mahazo vahana ny Alatromby any amin'ny commune Fiadanana district Ambohimasoa tao anatin'ny iray volana zao valatelo no vaky tany amin'ny fokontany Amboasary sy Morarano commune Fiadanana ary samy tsy tapaverina avokoa ireo omby very. Malonza indrindra dia nidina ifotony tany an-toerana ny sombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana ahitana ny tafika sy ny zandary ary ny sombraidi izay fikambanana manome tantsoroka amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hijery vahaolana miaraka amerenana ny fandriam-pahalemana nisy tany an-toerana. Mahefa Razafindra-Koto. Fokontany Amboasary sy Morarano amin'ny commune Fiadanana district Ambohimasoa no nasibatry ny asandahalo tao anatin'ny ray volana. Valatelo no vaky ka nalasana omby 5 tamin'izany no tsy tavaverina na dia nisy aza ny fanarahan-dia nataon'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana ary ny fikambanana Somraidia izay fikambanana manome tantsoroka amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Omby telo vala zay no very tato dia ny akandrefana ao amin'ny distrikany Manandriana ao dia sa nisy tafaverina zay na dia ny ray ara. Mba nanao ny ezaka ihany ny mpanaradia nampian'ireo maramila sy zandarma dia nefa moa ny dahalo ihany koa manana ny strategiany indrindra fa araky ny fahitana azy dia misy mpagnampy ihany koa manana tambazotra dia sarotra tamin'ny mpanaradia ny ady tagnaminy. Rehefa raikitra ny fanaran-dia izay fantatra fa ny akandrefana ny dian'omby very an-javony natao mpandikizana ny dian'omby raha ny fanazavany ny chef fokotany ao Amboasary commune Fiadanana. Zavatra moa ny dia dia niloatra mpandikizana sy tonga mpandikizana ny dia dia niazo fokonona tsy nanagnatona ny fokonona atao mpandikizana fa voly orza nataony ny asa nataony somary naseseka ihany tamin'izay ny miaramila satria miaramila koa nanao ny asany tamin'ny orasivitoana. Nidy ny fitona avy hatrany tao amin'ny renivotry ny commune Fiadanana ny tompona andraikitra taty Ambohimasoa Tarindramatoa Sombambahoaka voafidy taty Ambohimasoa miaraka amin'ny mpitandro filaminana avy amin'ny zandarmeriam-pirenena sy ny tafika malagasy mijery fotony ny zava-misy sy ny vahaolana hamerenana amin'ny fandriam-pahalemana ary hentitra izy ireo amin'ireo fepetra ho raisina amin'izay mireo tsikombakomba amin'ny ratsy. Mafisina ny tokony hametrahana ny kalony eny amin'ny boriboritany, fisavanana ny bokim-bahiny sy ny pasiporo ary ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny vahoaka ifotony sy ny fikambanana Somraidia ary ny mpitandro filaminana any an-toerana. No mafisin'izy ireo moa fa vonona trano izy ireo na andro na alina hentsona azy ireo ara-potoana. Olona marefo ara-pahasalamana eo amin'ny 200 mahery eo tao Sainte-Marie no nisitraka fitsaboana sy fanafody maimam-poana avy tamin'ny fikambanana eny araiky izay tohanan'ny sombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana. Misy amin'izy ireo efa tsy afaka mandeha intsony ka voatery nanaovana fidinina ifotona isitrahan'izy ireo fitsaboana any an-trano. Bosco Totsavy.
maro ireo tsy salama te sitraka fitsaboana nefa tsy afa magnoatra noho ny asarotam-piainana misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Misy amin'ireo izay tsy afaka mandeha intsony ka ilagna fizagna manokana agny an-tokantrano. Amin'ny maha-pikambagna mifototra amin'ny sosialy sy fampandrosoana ny fikambanana aigny araiky izay tohanana ny solombavambaoko voafidy teto Sainte Marie Imbiky Elaza dia nisy ny hetsika izay natao fagnampegna ny reto Maria fara-pahasalamagna ireto. Mahery ny 200 isa no sitraka izany tagnatin'ny fokotany 7 misy amin'izy ireo izay efa manana aretina mitaiza toy ny diabeta sy ny tension. Sorany bebe hitako nankatia izy zany arety koa tsy arety niany volomalika tongony miapetaka igny tonga hivany niany fa nagnano izy maromaro aody gratos tsy nandoava-mbola dia nisy na tsisy teto igny mbola midetady nahita Sotrabetsika am'lay zay député Sotrabetsika fa saky vidy fanafody magnezy eo mihitsy tamin'ny fotoana igny tonga igny nadiany kely aloha satria mba fa nahazo ny Sotrabetsika anazy Sotrabetsika zay vitany kasitrika mankately manana ray aman-dreny madepute anazy maventy mbola miangavy eky mbola tavandreny eky narizy madiniky olo maventy indreky zare nagnatitra olo nagnano consultation. Ho fitsinjovagna ny vahoaka sy re Maria fara-pahasalamagna ho ny solombavambahoaka Elaza Imbiky no nanohanagna izao hetsika izao ka tao reny fizahampahasalamagna nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana teto an-toerana dia nahazo fanafody sahaza azy ireo ireto 200 isa mahery ireto. Maro ny olo hita fa sahirana agnatin'ny tokantrano tsiraikaraiky agny nihita zegny eto 200 moa ny isany eto natao fikarakarana avao ary ezahana koa zany mbola hoe hampiagna isa io ary jerena isaka tokantrano tsiraikaraiky zegny izay tarihin'ny association ny aigna raiky isaka fokontany rehetrarehetra no haparitaka hijery ireo ny olo marefo reo. Otoizagna amin'ireo Maria fara-pahasalamagna tsy tafiditra tagnatin'ity andiany voalohany izao ity hetsika ity ary ara-maso ankaiky ihany koa ny fitohizan'ny fahasalaman'izy ireo. Misy ihany koa ny fanohizagna fiantohana fanafody ho an'ireo izay taizana retina tena marefo araka ny fagnazavany reto fikambanana aigny araiky ireto. Manomboka eto dia vaovao manodidina ny fanabeazana sy ny fanatanjahantena no anohizantsika ny fotoana fampahalalam-baovao araka ny efa natsidika antsika tao anatin'ny lohatem-baovao teo dia bosika fanandroany hariva eny amin'ny stade Rabe Mananjara ny lalao ara-panatanjahantena nasionaly an-tsekoly izay tao any Mahajanga any an-toerana nanomana izany moa ireo minisitra tompon'andraikitra anisan'izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary mbola maro ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement ho avy hanotrona izany izay hotarian'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement raha ny fampitambavaon'ny Miora Randrisy na Ria Veronika. Nitsidika ireto toerana izay natokana andraisana ireto mpianatra hiatrika ny fifaninanana amin'izao lalao nasionaly ny fanatanjahantena an-tsekoly izay atao eto Mahajanga izao ny minisitra Roatonta dia ny avy eo anivony ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika efa vonona avokoa ny amin'ny rehetra. Raha ny fanomanana amin'ny ankapobeny dia efa milamina efa tonga eto an-toerana avokoa ireo mpandray anjara amin'ny lalao sport scolaire ary efa mipetrapetraka amin'ireo site d'hébergement daholo ny ankizy amin'izao fotoana izao sady efa manomboka ny manao ny visite somatique. Ny fandraisana teto Mahajanga aloha dia nafinaritra satria misy ny firaisan-kina amin'ireo mpandray ireo avy eto Mahajanga izany hoe misy firaisan-kina BDB amin'ireo taleparitra anankitelo izany hoe ny avy ao amin'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ministèran'ny enseignement technique sy ny ministèran'ny éducation nationale. Ny mampiavaka ny sport scolaire amin'ity indray mitoraka ity dia ny fiaramientana ireo ministère anankitelo voalazako teo ireo ary tena hoe ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpianatra avy amin'ny ministèran'ny enseignement technique sy ny ministèran'ny éducation nationale. Nisy ny firaisan-kina tamin'ireo ministra telo tota izay niaraka sala tamin'ny fanomanana ny fanatanterahana izao lalao nasionaly ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly izao. Hitantsika efa ny mpandray anjara tena betsaka satria efa 4,000 mahery tonga ao anatin'izany ankoatra ny olona ety faritra ity zany izay miandry ny daholo ary anosona izao daholo satria nisy fidatra zany ny saina ny vatana ny fanahy
fanatanjahantena ahafahantsika koa zany mitaiza eo ny avy tanakitatsika eo amin'ny resaka fanatanjahantena ary ihany koa eo amin'ny resaka fianarana zany ireo zany no avy nitya fireneny ty ka rariny sinitsany zany natao miavaka nitya sport scolaire ty nanao fisto zay kitamena basy mpiarabasa ahafahana mijery hoe manahoana ny fisotrany manahoana ny fandomanana na ara-pahasalamany io na eo ihany koa zany resaka mahaolona ny sakafo tsy atao zany ny rano zay tena isorana zany fa tena hitatsika fa hoe tena hoe mandeha araky ny tokony misy izany rehetra zany ary amatokona andraikitra nay miaraka mo maministra zay so tena ny gouvernement dia asanay zany tokony ataonay raha ditanay manome fahafapo amin'ny mpandray anjara rehetra na io nivoninaiko raha io nivoniny amin'ny FP zany zany ary isorana ny fanjakana zay am'izao fanavaozana zao zay lalapy amin'ny zavatra rehetra tolotsaina tolo-kevitra mety manana rehetra zany hoentina anateraka izay sport scolaire zay zay zany efa nikety ohatra zay zay ny site d'hébergement hoe hita manahoana ny lafatorina manahoana daholo zany ny fombofombo zay atao mba amampifantarana hoe tena ny olona avy any amin'ny farsy dia ny olona tena mpandray anjara jerijeriona daholo zany ary afa-po izay zany am'izay efa manasa dia manome toky ny mpandray anjara sy lo ray aman-dreny ny mpampianatra rehetra zava dia isotra atsaka zay andao ary manasa ny olona rehetrarehetra atsiaka anafaka zany anotrona izy ty ary isorana be tabe fa ity ngamba vao nisy hoe prime ministre ho avy sy membre ny gouvernement zay betsaka no avy ary autorité locale zay ho avy daholo zay isorana zany sy fanomesa saboninahitra ny sport scolaire. Efa saika eto mahajanga avokoa ny mpifaninana rehetra izay hiatrika ny fifaninanana raha tsy ahivina dia mandritra ny herinandro no anatanterahana izany ka hosikafana amin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy tolakandro eny amin'ny stade Rabe Mananjara. Mpianatra ena amin'ny sivifolo sy roanjato mena-dano navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny SV Antsirabe izy malasa teo nahazo ny mari-pahaizana lisansy izy ireo ary efa afaka miatrika ny asa avy hatrany raha nitady Triplestre Rahery Manantsoa. Misy indray ireo tanora-mpianatra navita fianarana ka nahazo ny mari-pahaizana lisansy. Enina amin'ny sivifolo sy roanjato izy ireo izay niofana tao amin'ny sapam-pampianarana enina tao amin'ny sekoly ambony SV Antsirabe. Anisany mampiavaka ireto andian'ny fahadimy amby roapolo ireto ny fahamatorana sy ny fiofanana arak'asa nataon'izy ireo. Androany moa zany no famoahana ny andian'ny fahadimy amby roapolo ny anarana safidian'izy ireo dia hoe tsara joro. Tiky zany fa ny mpianatra eto dia misy avy any amin'ny faritany ihany koa dia ny fandinika izy ireo dia izay anarana izay ny netiny inona moa dikany hoe tsara joro fa hoe tsara tsodrano. Tena betsaka mihitsy ary manerana ny Madagasikara na nivelany aza misy mpianatra nivoaka tao amin'ny SV. Dika zany fa mba manana ny kalitao zany ny sekolitsika. Ohatra fotsiny ihany koa androany mpiay an'io promotion io dia sortant amin'ny SV, docteur izy sady député ihany koa satria izay indrindra moa zany ny formation omena azy ireo dia formation professionnelle zany dia afaka misehatra any amin'ny asa izy ireo. Tsy ny fahabetsahana ny tena zava-dehibe fa ilay kalitao omena ny ankizy. Ary etsy andanjy koa moa ny atoko sy ny SV io hatramin'voalohany ihany koa dia hoe anampina an'ireo ankizy mahay fa sahirana indrindra avy any amin'ny ambany avy any ambanivohitra. Hitondra tantsorika ho an'ny reto andeha ny fahadimy amby roapolo tsara joro reto ny ray mpiay azy ireo. Tiako développer na indrindra dia l'esprit de promotion ary anangana plateforme zahay ho aminay ho amin'ny mpianatra tsara joro tiany mitambatra reo dia hoe tokony miona indraisan-taona afantarina aiza ihany na iza makaiza ary manao ino betsaka ny zavatra indrindra ny toromarika sy ny paikady napetrako ny amin'ny mpianatra ny indrindra eo amin'ny resaka teknika na fitadiavana asa satria nahoana dia nitezana andritra ny telo taona zareo ifampiomana dia tsy adiro fa ao anatin'ny azy dia mpifaninana ihany koa dia hoe mba hiasa maleo tena fa tsy hiandry ny hafa. Nambarany solotena ministry ny fampianarana ambaratonga ambony izay nanome voninahitra izao lanonam-pamoahana mpianatra izao fa anatin'ny fanavaozana ny habilitation ho an'ireo université tsy miankina ny ministera.
Fatany Anosy be kosa indraina azo hevitra an-tsekoly vaovao miaraka amin'ny table banc ny EPP Matsiro kely fiara-miasan'ny commune sy ny fikambanana iray avy any ivelany Aide Madagasikara no nahavitana ny fotodrafitrasa vaovao da saina manokana niatrika an'izany fitokanana izany tamin'ny fomba ofisialy moa ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina nandritra ny fotoana nandalovany tany Anosy be Retitoara Chantrice. Ufaratsarana kalito ny fanabeazana eto agnivo ny sisikony Nosy be nanamboarany fikamanana avy agny ivelany efitra an-tsekoly EPP Madorokely miaraka amin'ny table banc nasaina manokana nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay nisoloteny ministra ny fanabeazam-pirenena. Aoga sa dintsika fa fanabeazana eto no anefina ny toetra ary eto ihany koa no anomboana ny fanatanterana nofinofin'izy ireo ary mety hitondra azy any amin'ny sehatra samihafa indrindra fa ny fitantanana ny firenena. Ka ho anareo-tsaiko manangy rehetrarehetra zay tonga teto amin'ny anivo teto reny raso anareo ho lasa monsieur le maire, ho lasa monsieur le député ary manina mora etiko nivoaka amin'ny président république mihitsy nampirisika ny ray aman-dreny mba azoto andefazana ny an-tsekoly lehibe ny faritry ny diana amin'izao fahazahoana fotodrafitrasa vaovao izao. Ary zay mba misy zavatra helo atsika ray aman-dreny mba lifasa zanaka atsika andeha l'école aby ne fa tsy variagna ampaso avo ary raha zay nitsidika tamin'ny faritra hafa ataoko hoe nosy faly mbola misy tsaiky milotaka mifotaka mianatra agny hitanao fa le tsaiky tianatra ka fa nahazo tsika fotodrafitra tsara be ty mba amprise zanaka atsika andeha l'école fa ny fianarana nisy ny fampandrosoana voalohany io koa nareo tsaiky alefa l'école mazoto mianatra. Ankoatra neto Madorokely toerana maromaro eto Nosy be no efa nanamboarany fikamanana ay amin'ny sekoly toy ny Andrafiamena, Ambohibory, Antsakolangy, Antafianambitry, Bevotaka, Ampasibe, Antafondro, Maromagniry ary mbola itoy amin'ny toeran-kafa izany. Mbola manodidina lafiny fanabeazana izay hatramo nahazo hevitra an-tsekoly vaovao ihany koa ny Siskoany Marovoay tany an-toerana nitokana an'izany ministra ny fanabeazam-pirenena. Natolotry ny ministry ny fanabeazam-pirenena teto amin'ny Siskoany Marovoay ny fotodrafitrasa trano an-tsekoly vaovao teto amin'ny Fokotany Antamora commune Marovoay Ambovoatra. Fotodrafitrasa trano an-tsekoly fanampy ny ampiasaina ho an'ny mpianatra ho an'ny lycée Ambohiba sy ho an'ny mpianatra sekoly fanabeazana fototra. Tsara kalitao ny fotodrafitrasa manana efitrano misy 12, misy trano fidiovana sy fanadiovana izay miampy rano fisotro madio. Omena ho avy tsara ny apampianatra manoloana izao fitondrana fanavozana izao nandritra ny fanolorana ny fotodrafitrasa teto amin'ny Siskoany Marovoay. Rehefa omena asina ny mpampianatra dia omena ho avy tsara ihany koa ny firenena. Tato anatin'ny taona maromaro nisy ny fangatahana fitakiana nataontsika mpampianatra kanefa tamin'ity fitondrana ity vao maro ireo zavatra nivaly. Anisan'izany ny indemnité de logement, ny indemnité de crèche izay hitantsika niakatra ho anareo personnel administratif ihany koa dia efa andalana izany satria vao tsy ela mivoaka ny décret fa tsy maintsy ho tonga any amin'ny bon de caisse-tsika ihany ny ho an'ny personnel administratif amin'ny fotoana izay andatsahana ny finance azy ao fa efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny tompon'andraikitra. Mino aho fa rehefa nahazo an'izay fangatahana izay sika mba hisy famindra, misy fivana ihany koa ary famindra vaovao ihany koa ho entintsika mpampianatra sy mpanabe. Ohatra hoe mba tsy ho tara lava, mba tsy tapatapaka lava, mba hoe tena hanao ny asantsika amin'ny fofeny fitiavana mba ho an'ireny zanakitsika sy ireny sombony antsika ireny. Aoka rehefa tonga ny farany taom-pianarana tsy ny teny nataontsika androany no hiteny ho antsika fa mivokatra ihany. Ka rehefa mba miteny amin'izay ny ray aman-dreny ao aoriana kely eo dia hiteny hoe niova ny sekolinay. Ary ny ankizy koa rehefa hiteny dia hiteny hoe mahafinaritra ny mpampianatray, mahafinaritra ny mpanabe anay. Koa dia fisaorana mitafotafo honorable natolotray amin'ny fanohanana feno ataonao nandritra ny fanadinana sy anareo rehetrarehetra na ny miaramila, ny gendarme, ny polisy, ny OMC rehetrarehetra na totosana ny fanadinam-panjakana tsy misy tomika ary isaorana ihany koa amin'ny fiarametana anareo miaraka aminay mpanabe sy ankanavana. Koa dia ngamba ny zavatra ho teneniko hoe hojerena ny Sisko
atao izay mba hisitrahany eto Marovoay ny cantine scolaire ho an'ireo sekoly izay mbola tsy manana cantine scolaire. Manamafy ny fandraisana andraikitra amin'ny lafiny fibeazana ny minisitry ny fanabeazam-pirenena. Ankoatr'izay ny fitantanandrara madio miady amin'ny kolikoly sy fandrisihana ny zana-bahoaka hiditra an-tsekoly amin'ity taom-pianarana ity. Niatrika izany ny solombavam-bahoaka ny Marovoay Andry Marindry sy ny lefitry ny lehibe ny distrika ny fianakaviam-ben'ny fampianarana Tariny Draina Boeny. Ireo olona manakaja maro sivily sy miaramila. Ho fampatsiahivana indray ny fanabeazana olom-pirenena Vanina dia totosa tany amin'ny fokontany Anosikely Avaratra tao Maivatanana ny caravane du civisme tanjony hetsika ny any an-tanàna rehetra mba olom-pirenena andray andraikitra eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina rehetra eny. Diary Nomenjanary, TVM Maivatanana. Totosa tao amin'ny EPP annexe Andranomangatsika Ambody Madiry Maivatanana ny hetsika caravane du civisme andiany faharoa izay nokarakarainy bureau-ny fanabeazam-bahoaka olom-pirenena Vanina na ny OMC sy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny zao Zosy andraikitra sy ny olom-pirenena. Izany rehetra izany dia teo ambany fiahin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tonga nanatrika izao etrika izao ny chef fisikaon'ny Maivatanana sy ny chef fisikaon'ny Tsaratanana ny solon-tenan'ny Draina Betsiboka sy ireo mponina Ambody Madiry izay notariny sivy-pokotany Anosikely Avaratra ary ireo mpanabe rehetra. Ny tanjon'izao etrika izao dia ny anabe sy anentana ny rehetra mba olom-pirenena Vanina sy ho tompona andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina. Nandritra ny etrika dia no mafisina ny afatra mikasika ny firaisan-kina, ny fifanajana, ny fahadiovan'ny tontolo iainana, ny filaminana, ny fitiavan-tanindrazana ary ny fanajana ny soatoavana maha olom-pirenena. Ny zavatra natao teto dia fampasahivana ho an'ny olom-pirenena makasika ny fitiavan-tanindrazana. Ohatra amin'izany ny saim-pirenena, ny hira-pirenena, makasika ny fikaziana ny tontolo iainana, makasika ny ady atao amin'ny kolikoly, indrindrandrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny dia ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Ny entanana ny olom-pirenena tsirairay ny mpitondra, ny hoentina, ny ray aman-dreny, ny ankizy mba handray anjara amin'izany zavatra izany. Nisy ihany koa ny andraikitra nosahan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tao anatin'izany fanentanana izany. Amin'ny fanabeazana olom-pirenena izay moa zany dia tsy diso anjara amin'izay ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Tonga eto izahay manaraka ny zareo ao amin'ny OMC mitondra ny fanentanana ny olona amin'ny firotsana ny sitrapo satria adidy amin'ny olom-pirenena ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny toerana misy azy an-tsitrapo fa tsy an-teritery dia mampatsiahy an'zareo an'izay kolotsaina izay efa mila ho lefy amin'izao fotoana izao dia foazina izay mandritra an'izao caravane de civisme izao. Avaly sy nakasitraka ireo vahiny tonga teto Maivatanana ny chef fisikaoa sy ireo mponina eto an-toerana tamin'izao fitsidiana izao tsy ataonay rano raraka tany hoy izy ireo ny afatra sy ny fanentanana nataonareo fa avy hatrany dia ho ampiarina izany. Amaranantsika ny vaovao fanofanana ara-panatanjahantena ireo olona manana fahasembanana ampiroborobo ny Liga Paralympique any amin'ny faritra Orombeny fahazoana fiofanana nandritry ny 3 andro tao iosy ny Madagascar Paralympique sy ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ary ny Sport for Community no ny farimbona amin'ny fanatanterahana izany miaraka amin'ny Ministeran'ny Mponina sy ny firaisan-kina nahazo tombony manokana araka izany ireo olona manana fahasembanana. Fampitam-baovao Saoly Irina Estelle Hollande. Olona manana fahasembanana 7 amin'ny 40 mandrafitra ny Ligue Paralympique ato amin'ny faritra Iorombe no misitraka fiofanana amin'ny lafin'ny fanatanjahantena. Tanjona dia mba hitsinjovana sy hierovana azy ireo amin'ny fanilikiliana ary mba tsy hamenatra an'ireto olona manana fahasembanana ireto ka hampirisika azy ireo fa ilainy ny fiarahamonina. Ho an'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena manokana dia izy ireo no mihay mivantana ny olona manana fahasembanana. Ity atrikasa ity dia natao ho fampiofanana ireo mpitarika mba hanana traikefa, mba hanana paika hisitona ireo olona mbola manana fahasembanana any hoany sy manao an'ilay fanatanjahantena. Ity hetsika ity koa dia mbola natao ho fampianarana ny mpitarika rehetra ao anatin'izany izahay ary izahay ato amin'ny Ministère Jeunesse et Sport dia tsy manilika ny olona manana fahasembanana ary
tokony andraikitra voalohany amin'ireo mpanao fanatanjahantena ny olona manana fahasembanana. Feno telo taona amin'ity volana aogositra ity izao ny ligue paralympique aty amin'ny faritra Iorombe. Tsy sakana ho azy ireo ny fanaovana fanatanjahantena. Kely lehibe ho an'ny olona manana fahasembanana ny fahazahoana fiofanana telo tanatin'ny 3 andro. Izay ankoa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana tanteraka ny vaovao-an-tsary tamin'ity atoandro ity akasitrahany ianao nanohijahany hatramin'ny farany makasitraka ny ekipa rehetra ihany koa ny arana natotosany fanontotosana ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko.